Inona ny lalana ny diavina ary inona ny sakana indrindraindrindra ho an'ireto mpanohatra zany raha izay no lazaina azy. Ny mpanohatra manko raha ny tena marina zany a tsy misy intsony ao Madagasikara e. Tsy misy ao fa ny atao hoe mpanohatra manko de tokony hoe misy vondrona politika mihitsy tonga de manao déclaration izy hoe zay manohatra anao Andriamatoa Mikael Randrenirina fa ny mpanohatra ao Madagasikara zany dia metehatra amin'ny influenceur zany hoe mihindrana vavan'olona izy miteny ary mihindrana heritsain'olona koa sy mifasahin'olona fa reto mpanohatra zay raha ny eritreretina ary izaho moa efa niteny an'izany tamin'ny andron'ny zalahy reo nitondra hoe raha misy anie sakaletaka e, raha misy olona saritahotra de Andry Rajoelina ho aho. Fa zao araky ny teniko tamin'ny fakomaly raha misy koa olona mahay manohatra de Andry Rajoelina satria tsy andrenesam-peo izy fa ny azy ny vola miasa de ampiasainy koa ny reto influenceur maromaro reny olona ny any anatin'ny fitondranam-bola any reny dia mametraka korotana sy manao sabotazy isan-karazany. Spécialité any Andry Rajoelina zany ary zavatra tsara ho fantatrareo ny Andry Rajoelina sy ny reniny manaranaka ilay manongam-panjakana e. Ny dadan'ny Andry Rajoelina nefa vao sambotra nitetika hanongam-panjakana tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka e. Efa nigadra tao Manjakandriana. Nigadraina tao Manjakandriana ny dadan'ny Andry Rajoelina vao sambotra tamin'izany andro zany. De indray Andry Rajoelina nanongana ny izy teo Marc Ravalomanana. Averintsika kely ny tantara. Tsy nahazo reconnaissance internationale mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy nisy sommet officiel na hoe isin'ny filoha afrikanina maromaro ary indrindra tena hoe indésirable Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny taona 2009-2010, 11-12. Tena indésirable. Zay zany ny contexte tamin'izany ary eritreretin'ireto fa mety ho tratran'izay ny colonel Mikael Randrenirina sy ireto mpanolotsaina miaraka aminy. Teto amin'ity fandaharana ity nivoahan'ny tenin'ny terme hoe ce n'était pas un coup d'état, ça a été un coup de libération. Miasa any amin'ny haute diplomatie any zany terme zany satria mba mibataitsika koa tany amin'izay fihaonana mety fivoriana fandiniana amin'ny zavatra maromaro hoe coup de libération iny. Et on m'a même dit ouais, ah c'est pas mal, on va utiliser ce terme. Dia miasa zay terme zay amintsika miteny zao. Zao rehefa tonga ny hoe azo tsara ny fitondrana ny tamin'ny 2025 dia anisany nanapa-kevitra voalohany ny tenako hoe anampy ny fitondrana io ary préciseko tsara mihitsy tamin'izay hoe anampy za kosa tsy afaky ny garantira ny hafa. Colonel Randrenirina aloha fantatro Michael Jordan. Ino ny fantatro de niteneniko tsara préciseko tsara hoe anampy anazy mivady aho amin'ny resaka diplomatie, amin'ny resaka reconnaissance internationale. Tany amin'izany zany ny volana oktobra zany de efa nanomboka niasa ny lobbying tamin'izany nametraka an'izany atao hoe Madagasikara tao anatin'ny coup de libération na hoe avitra tao anatin'ny fahateriterena, tao anatin'ny didi-jadona ary samy nahita an'izany daholo na ireto opérateur économique investisseur étranger zay mipetraka tsy mipetraka fotsiny fa niinvestira tany Madagasikara nahita an'izany daholo ary nanao compte rendu tafakatra tany amin'ny firenen'izy ireny tsirairay aby. Tao moa ny société
Ny société amerikana de nanidy varavarana mihitsy de lasa nandeha satria mavesatra loatra ny raketa nahazo azy. Ny société frantsay misy an'izany hoe tonga de voaraoko ao anatin'le gropy ary fantatry ry zalahy tsara fa tsy zakan'ny frantsay le zavatra niseho. Ary tsy zakan'reto investisseur na japonais ary zany satria azo adino fa nankararin'ny japonais ihany koa no hoe nitsokinga Carlos Ghosn dia fiaramanidina malagasy. Ana opérateur malagasy no nitondra ny olona io nitsoka avy any Japon. Rehefa avy nitondra ny filoham-pirenentsika tamin'izany sy tia namany akaiky nametraka azy ireo tao Dubai no naka an'ity Carlos Ghosn tany Japon antsokosoko ni-exfiltré anazy. Mieritreritra mafy reto zany fa hidona amin'ny rindrina Michael Jordan, ce qui n'était pas le cas parce que le travail dès le début a été bien fait. Ary rehefa nanontaniana moa zany tamin'izany nandefa émissaire tany zay, gropinay zany, gropy tsy mahamenatra mihitsy miteny zany, mampanetsehatena, nandefa émissaire tany Madagasikara zay hanao frais, hanao propre frais tena teneniko, mbola mandotrosan'izany zay hatramin'izao. Olona ambony zany fa tsy hoe olona atonotonony ery na alefa première classe zany olona zany. Janona tany Madagasikara nandritry ny 3 nuits zay, ametraka ny hoe vonona ve ianao monsieur le président, iona amin'ny andriamatoa Emmanuel Macron. Reto aby ny zavatra ny tombontsoa amin'ny Madagasikara amin'izany fihaonana zany. Betsaka ny azoko lazaina, betsaka koa ny tsy azoko lazaina, fa ny azoko lazaina androany aloha de ny anankiray fotsiny hoe ianao zao tonga dia ny Union africaine tsy reconnaître anao. Zay fa manana solution tamin'izany de hoe rehefa tonga ny fivorian'ny Union africaine, mazava ho azy fa tsy hoe invité-ndreo Madagasikara de faly be reto tsy ady vary reto zany, tsy maty voalavo kibo hoe io fa tsy invité, io fa tsy nahazo reconnaissance internationale. Ny fandraisan'ny filoham-pirenena frantsay tsy maninona koa raisin'ny rosianina ianao fa tsy contre an'izany zahay. Zay manko le izy. Misy miezaka mihitsy mampiady ny filoham-pirenena amin'ny frantsay zay tena hoe tsy miezaka mafy mihitsy fa tsy mipasse revue satria la Frantsa tsy contre mihitsy hoe mifandray amin'ny rosianina i Madagasikara ary efa resaka izy milalahy tao am-pivoriana manokana tao zany taty tao amin'ny palais ny Élysée. Zay le izy. Ka rehefa nanontaniana zany Michael Jordan, tantaranareo secret d'état kely ihany zany de le temps nieritseritsy Michael Jordan dia niraisiny ty namako ty olona ambony ny telefoniny de niantso ny président gabonais Olengy, ty émissaire nalefako tany, président gabonais, zay statué-ko hoe putschiste tamin'ny opposition tany amin-jareo, fa nisy groupe na lobbying ny accompagné anazy de reconnu izy internationalement alohan'ny élection ka nahalany any Olengy ho filoham-pirenena. Teny hoe monsieur le président, izy le akamako mantsan'ny président Michael Randrianirina, c'est le président Olengy qui est à l'appareil. Taitra be i président hoe tena sérieux tokoa reto olona reto rehefa tonga zany a. Resaka teo président Olengy sy i président Michael zany. Secret d'état ho azy zany lazaiko anareo zany fa matoa mahasamy teny an'izany dia tsy miteny hoe autorisé
fa fotoana ilazana an'izany zao hoe aiza ho aiza ny asa natao, ary inona ny vita ary inona mbola tsy vita. De tonga de milaza ngia olengy hoe apika anao fa aza matahotra. Reo olona reo nanampy anao ozy izy. Teo zany président am'izay zany rehefa rakorosena izy, rassuré président, d'autant plus ny statut politique an'ireto olona nalefa tany, tsy n'importe qui, fa manana maha-izy azy ihany koa. Ce sont des gens qui murmurent dans les oreilles du président français, Emmanuel Macron. Teo zany izy de hoe namaly zany présidentsika hoe tsy mampaninonao izy ny miona amin'ny président Emmanuel Macron. Zay ny azoko lazaina eo. De fantatrareo tsara fa niona ny président frantsay sy ny président malagasy ary tao anatin'le package anisan'ny hoe avantage ho an'ny Madagasikara zany, ho an'ny filoham-pirenena, ho an'ny malagasy ny hoe zay dia anampy anareo amin'ny reconnaissance internationale nisangaza frantsay a. Reo le émissaire le nalefa tany reo zany de mbola averiko any hanofo propre frais ny club natsanganay zany. Première classe Air France nandanandreo. Mbola baka nitrosy am'izany zay hatram'izao. De anisan'ny package ny hoe ho invitena rehefa vita aleo ny filoham-pirenena frantsay, aleo Emmanuel Macron de akama zany niteny aminao hoe ho invitena ianao any Kenya. Tam'izany ny filoham-pirenentsika mbola tsy mahalala hoe inona zany Kenya zany, inona ny any, fa tam'izany de fa niainga niketrika. Mbola vao mois de novembre zany décembre topoko ho an'izay olona misolokoloky hoe izy indray no navita an'izany Kenya zany, diso zany. Rehefa tonga niona tamin'ny président Emmanuel Macron, ny présidentsika Michael Randrianirina, dia nilazainy tamin'ny fomba ofisialy hoe aza matahotra ianao fa inviteko anao amin'ny 12-13 mai zay angamba raha tsy diso na 11-12 mai, 12-13 mai zay na 13-14 mai any Kenya izy. Ary raha sy tam'izay tena niteny mihitsy président Emmanuel Macron hoe raha hiteny azy ianao intervenir anao kabary vao maika arabasoa arabatsara. Rehefa nanontany teo naka renseignement auprès ny présidence dia rapitso amin'ny 4 no miteny ny filoham-pirenentsika am'izany sommet zany. Sommet goavana io satria eo nisy hoe New Deal vaovao entre ny Afrika sy Frantsa satria ninona lazaintsika tsy maintsy voadona ny frantsay amin'ireny concurrence amin'ny resaka diplomatie par concurrence ireny aty Afrika dia tsy maintsy manova fomba fijery, manova fomba misy mahatsara azy, manova fomba fifandraisana amin'ny frantsay miaraka amin'ny Afrika. Ary zay zavatra zay zava-dehibe ho antsika raha ohatra tsika mahay manararoatra eo ampovoany eo satria araky ny tenin'ny président Ratsiraka tam'izany andro zany hoe zay non aligné sady tous azimuts. Rehefa intérêt-ny firenenanay de mandeha zay, fa rehefa tsisy intérêt aminay de tsy miditra am'izany zay. Ary hitako sady tsapako fa izay ny diplomatie entin'ny président Michael Randrianirina ary mety nefa le izy. Mety le izy. Fa asakasaky zay olona fotsiny mitondra azy any amin'ny hoe andao ampiadina am'ty de alefa créena ty zavatra rehetra tranga tsy manora an'ity, zavatra ohatran'ireny manimba zavatra fa mila fisainana ihany manao zavatra ohatran'ireny satria tsy fantatra zay fandrika ataon'ny sasany any ambadika any. Dikan'izay zany de zao. Raha mieritreritra mafy ny mpanohatra zay tsy miteny aho fa mihindrana vavan'olona no miteny hoe tsy tafy zany io fa hitanao tsara tsy reconnaître zany l'Union africaine. De nous on a trouvé, on a contourné les faits
Même l'astuce et la stratégie étaient tellement justes et pertinentes. Zay no atongavana amin'ny zavatra ohatr'izao. Ary efa le frapper à la bonne porte koa. Satria ny akabeazan'ny mbola ho avy koa ny hoanan'ny filoham-pirenentsika amin'ny Union africaine any an'inona izy ao aty à Bruxelles mbola ho avy zany. Ary ny zavatra azoko tenenantsika de zao, y compris la Russie, les pays occidentaux avec la Russie zany mireconnaître amin'ny Madagasikara. Ary mitovy fiaraha-miasa amin'ny FMI, mitovy fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale, ce qui n'était pas le cas en 2012, en 2009 plutôt. En français, raha vao toerany reconnaître à un moment Sarkozy hoe ça a été un coup d'état. Rehefa tsy nirespecter ny parole donnée, andriamatoa Andry Rajoelina. Reo mitsonga Sarkozy hoe ialaza baiko kely io koa. Tonga de nataony hoe ça a été un coup d'état. Ary nanomboka teo tsy afenina mivity Andry Rajoelina, nanomboka teo le hoe tu n'es qu'un jeune homme, tu ne te présenteras pas. Tu es encore jeune, tu ne te présenteras pas amin'ny élection présidentielle là 2013 izy iny sa 2012, 2013. Zay le izy zany, zay le contexte zany raha atao le parallèle hoe mieritreritra mafy rehetra ary mieritreritra ary nefa ny sahako miteny anareo fa maromaro ny filoha africaine te hifandray amin'ny Madagasikara. Te hifandray amin'ny colonel Randrianirina Michael. Question agenda sy engagement par rapport amin'ireny firenen'ireny olon'ireny fotsiny, amintsika miteny zao tsy hahatongavan'ireny olon'ireny any Madagasikara. Fa ho hitanareo ao, Madagascar est devenu un pays, sinon une nation sollicitée. Tant sur le plan commercial, investissement stratégique koa ao anatin'izany. Manomboka misy mieritreritra hoe ty Madagasikara ty no tsy maintsy lalana aoriana kely eo ary tsy azo idivirana. Satria ady ery ady zao sy ny karazany. Ka zay ny fampizarako aminareo zany hoe misy ny asa mandeha ny asa diplomatika ara-diplomatie nataon'ny Madame Christine Razanamahasola tsy azo asorina am'zany satria elle a beaucoup œuvré an'izany zavatra zany. Ny am'izao fotoan'izao natao voir hoe hanaraka an'izay lalan'izay ve sa tsy, satria be dia be ny engagement ny fanaovana tany à Paris zany, taty à Paris, hatray ohatran'izany koa zany ohatrany tsy mieritreritra hoe aty. Be dia be ny engagement sy ny fanarahana atao, misy zavatra tokony tohizana zany fa tsy avela matory any anaty tiroara fotsiny any. Misarika ny ramatoa minisitra zany hoe mba jereo fa nisy zavatra be dia be tao fa tsy voatery ny filoham-pirenena no hanaraka an'ireny, hanatanteraka an'ireny zavatra ireny fa isika izay aty ambany ihany koa, nareo moa zany fa zany angamba moa anaty appareil d'État, satria raha hiantso anareo hiteny hoe misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao, mety hozy nareo hoe inona ary nidiran'le rangahy ty amin'izany de aleoko tsy manao an'izay satria isika tsy de mifankalala. Fa raha ohatra hoe antsoinareo, sollicitenareo hoe aleo antsika miara-miasa monsieur Rakotomalala de araba soa, araba tsara, manaiky ahako. Ary mariako etona fa bénévolement, tsy mila mandoha vola amiko ianao, tsy mila manome hoe conseiller na gasoil na ohatran'izany, tsy mila an'izany ny Rakotomalala Fleury fa manao fotsiny izy ho hanampiana ny fanjakana malagasy ao anatin'izany zavatra zany. Ka za aloha zany tsy afeniko fa mora tamiko ny niara-miasa tamin'ny ramatoa ministra Christine Razanamahasola satria mora mandray olona izy ary tiako koa ny fatokisany ahako tam'izay niara-miasa ary anika
raha zavatra tokony hoe taty amin'ny mois de mai taty vao vita, de vitanay tamin'iny volana raha tsy diso marsa iny, ny fionana tamin'ny andriamatoa Emmanuel Macron, izy mirahalahy koa moa tonga de mifampiantso tsy mifampisalasala, tsy afenina fa tena ohatrany hoe tena presque mpinamana zany ny président frantsay sy ny président malagasy, raha zay no tianareo ho fantatra, fatsakasak'zay olona tia ampiadipiady eo fotsiny eo ampovoany eo. Zay ny amin'iny ka de dinihany mbola nisy an'le tsy afaka minome ambassadeur e, tsy afaka izy io hitanareo tsara ka araky ny teneniko foana hoe de mbola misy mitenindreo hoe tsy nahazo alalana akory raha fa hitanareo fa tsy hidona amin'ny rindriny reo ambassadeur reo. Zavatra mba aingaviko, alefa malakilaky ny lettre de créance an'ireo ambassadeur reo satria ny problema de zao, ohatran'ny hoe mieritreritra ireto mpanohatra fa mahazo laka, de nefa zareo de tena hoe complètement, ils sont complètement à côté de la plaque. Rehefa tonga ny présentation lettre de créance, io ngamba vao angina, ny sasany tsy fantany akory le procédure, hoe ahoana ny procédure alohan'ny nomena ambassadeur zany, dia tsy maintsy misy agrément délivré-les pays hôtes. Mba fantaro zany fa zany minimum indrindra amin'ny resaka diplomatie, amina procédure de nomination na ambassadeur. Zay ny amin'iny. Ny amin'ny pique-nique atsika, mba tsisy ny fanenenana ho aho dia miazaka zah misoratra anarana fa ho faranana le izy, satria rehefa tena dinihana miazakazaka be le ino tizy teo, le olona ho avy, ary ny zavatra hitako anatin'le izy de zao, be dia be ny olona tsy fantatro, fa nareo olona fantatro indray no mianahana, ka sao rehefa avy eo efa stoppé ny lista, efa arrêté ny lista zay vao hoe tena niavony le ry fa tsy natsonontsony zay, tsisy invitation, tena teneny tsisy invitation. Raha manao invitation de ny filoham-pirenena angambany, na ny premier ministre, na filohan'ny assemblée nationale, na filohan'ny HCC, zay ihany raha manao invitation zany. Fa tsisy invitation zany fa tonga de misoratra anarana na izy na izy ankoatran'izay, sauf ny estimation personnelle. Zay ngambany. Veloma tompoko, manam-peona, alefako tirity ho atsika rehetra mba ohatran'izay e. Mba zay hoy anie le itiavako anareo.